Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ilay nettoie vaovao. Nettoie ny ty vera. Lavage kiri. Lasitra ny totomanao. Manintra ho anao ny JITE. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Glisse Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Glisse Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperman, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. On présente le JITE. iPhone Foxon smartphone Itel S15, plein écran water drop, manana caméra selfie 16 mégapixels, afahana maka selfie tsara sy mazava be. Tiara manolotra anao ny JITE. La saveur ultime des fruits. Miarabanao tonga soeto amin'ny Bricodis Ambohibao. Bricodis manolotra anao le JITE. Ty cake? Le gâteau matsiro be misy crème. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty le JITE miaraka amin'ny Tsaradia. Tsaradia nosy iray tsika iray. Ma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra manaraka ny le JITE eto amin'ny Dreamin amin'izao takarivany sabotsy 12 Octobre 2020 sy 2020 izao ndawarana vitrany ny lohatenin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Misa enina ireo notanana vonjomaika any Amponja voaroro tomponantoka tamin'ny fanaparitana ny lazadina baccalauréat tafiditra ao anatin'izay araka ny fantatra ny talen'ny ofisin'ny baccalauréat teo aloha. Tsy laram-pameana ho an'ny jirama ny ampiakatra ny vidin-jiro hoy ny filohan'ny filankevim-pitantanana ny orinasa jiro sy rano malagasy. Efa vonona ny mpikarakara sy ireo mpapiranty amin'ny hetsika foarifohy any Mahajanga na dia nisy aza ny fiovana tampoka teo amin'ny toerana nanatanterana ny hetsika. Totosa Malta ny Korea Atsimo ny lalao famaranana ny K-pop World Festival 2020 sy 2020 misolo tenantsika malagasy any an-toerana ny Omega Evo. Sominy amin'ireo vaovao entina amintsika amin'izao arivo izao reny asa nampanazany isika anaraka izany hatramin'ny farany hitsatarantsika ny fiarahana ny La Une. Taoriny fanadihadiana momba ny fiparitany lazadina baccalauréat teo dia misa enina ireo notanana vonjomaika any Amponja tafiditra ao anatin'izany araka ny fantatra ny talen'ny ofisin'ny baccalauréat teo aloha izy ireo izay voaroroy ho tomponantoka tamin'ny fanaparitana izay lazadina baccalauréat izay ka niteraka korotana. Ankoatra azy ireo dia mbola misy olona sivy hafa aramaso arahoary ny fanampom-baovao mikasika izay eo amin'ny fanadihadiana Pertina Razafindramanana sy Rivinirina Tekaleo. Araka ny tarehimarika avy amin'ny serasera ny zandarmaria-pirenena dia miisa enina ireo olona nahitra Amponja vonjomaika ho an'ny teto Antananarivo, Imeritsy Atosika, Fianaratsoa ary Iosy. Voaroro tomponantoka tamin'ny fanaparitana lazadina baccalauréat teo izy ireo ho an'ny teto Antananarivo manokana miisa 10 no nanaovana fanadihadiana. Ka rehefa natolotra ny fitsarana dia nitanana vonjomaika ny iray ary araimaso ny sivy hafa. Fantatra tamin'izany fa ny talen'ny ofisin'ny baccalauréat eto Antananarivo io nahiditra Amponja vonjomaika io. Isan'ireo nanaovana fanadihadiana ihany koa ny tao Imeritsy Atosika ka tamin'ireo olona miisa 7 nahahina nomena fahafahana vonjomaika ny 3 raha toa ka ny tanana Amponja vonjomaika ny 4 hafa. Tany amin'ny faritra Fianaratsoa kosa indray tamin'ireo olona miisa 20 nanaovana fanadihadiana ny iray no nahiditra Amponja vonjomaika. Nahazo fahafahana vonjomaika kosa ny 17 ambiny. Ho an'ny tao Iosy nahazo fahafahana vonjomaika avokoa ireo 9 nahahina.
nanonevy manoloana ny fampidirana amponja ny tareny ofisy eto Antananarivo ny filohan'ny SSS nambarany fa tsy mpikirakira lazahadina ny talen'ny ofisy ka raha ny fiparitahan'ny lazahadina no ny ampangana ireo olona ireo dia mety ho diso ihany. Vokatrizay rehetrarehetra zay raha toka resaka fivoahany lazahadina melon'ny fotoana no anenjehana ny talen'ny ofisy tibaka dia hafahafa ihany zany ny fipetrany ny SSS Ampanantananarivo moa miandry ny fiantsona fangatahana fivoriana tsy ara-potoana dia mety miantso fivoriana zany ny filohan'ny SSS Ampanantananarivo manoloana an'izay ary miantso kosa fa ao ka mba ho tena ao anatin'ny fahamarinana tanteraka ny hitsiny tsy mitongilana mankaiza ny rafi-pitsarana. Samy manana ny andraikitra mazavana ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa na ny université mikasikana fanatanterahana ny baccalauréat farany teo iny tsy afa miala fa samy tompona andraikitra ny tsirairay no amafisy ny filohan'ny SSS indrindra izany raha nanazava ny andraikitry ny olona tamin'ny baccalauréat farany teo iny izy. Ohatra fotsiny hoe raha toka ny fanomanana ny lazahadina sy ny fanotanana zany dia ny ministera no tompona andraikitra zany. Rehefa mandeha ny fanadina mpanjakana ho an'ny eto Antananarivo tampotanana Antananarivo dia ny ofisy tibaka no maniraka olona miaraka amin'ny tomobilina maka zany ny antony taratasy mpanadinana isaky ny tapakandro dia mandeha fa raha toka misy tsy ampy na misy tokony ho fenona na brouillon io zany na io zany le taratasy mpanadinana iny zay anoratan'ny mpianatra zay zany no ataon'ny directeur ny ofisy tibaka raha ny eto Antananarivo manokana. Vokatrizay zany dia mampalahelo ihany raha toka hoe misy ny zavatra tsara dia ny rehetrarehetra ny tompony fa rehefa misy seho an-javatra atao hoe manahirana dia mifanilika ny raikitra. Fa olana naroso isorohana ny tranga tahaka ny seho farany teo amin'ny fiodinana faharoso izay mbola ho avy ny anamafisana ny fisavana ireo mpikirakira ny lazahadina mandra-pahatonga izany eny amin'ny toerana analana ny fanadinana. Fananatombo avy roa ny isan'ny mponina eto Antananarivo tao anatin'ny 30 taona fahabetsahan'ny mponina izay mitarika tsy fampina amin'ny resaka famatsin-drano ka nampikilay ny mpanjifa amam-bolana vitsivitsy izay ankoatra ny fametrahana citerne amin'ny toerana tsy mahazo rano dia vahaolana hita ny jirama ihany koa ny fanaovana forage amina faritra vitsivitsy eto Antananarivo sy ny manodidina. 30% misy déficit tsy ampy io zany satria tena besoin ny olona Antananarivo avatsika tezao 300 000 mètres cubes tsy ampy zany izy efa misy vera dia mbola tsy ampy ity tena besoin réel ity production réel 60% no ihany tonga any amin'ny olona zany hoe 140 mètres cubes zany tena lasa besoin zany tsy ampy antsasany mahery zany tsy ampy antsasany eo ny rano eto Antananarivo. Araka ity sary aseho amintsika ity Imandro Seza no mamatsy ny 700 mahery ny rano ampiasaina eto Antananarivo saingy mananika ny 300 no tsy fampina amin'ny famokarana rano. Anton'izay ohatra ny fahabetsahan'ny mponina izay nanatombo avy roa tao anatin'ny 30 taona raha ho an'ny Antananarivo manokana. Vokany tsy maraka ny famatsin-drano amam-bolana vitsivitsy izay ka mampikilay ny mpanjifa. Jiro kely fa mandeha zao Antananarivo aloha mandeha kely efa valy olona satria mitereny Antananarivo dikinareo dia mandeha izy fa ny raha zao dia tato anatin'ny 3 mois 6 mois dia io nay tranga fanadinina nahoana tsy haitsika manao an'le capitaine rano kaikaiky raha misy nambotsanay tanay so nambotsanay tanay vaty misy rano be manodidinao sy ny hafa rehetra zay tsy tony raha tena miakatra ka mandeha maso papony mpanjifa tsona fanilana sady miakatra le izy no tsy afapo zahay. Ankoatra ny fametrahana citerne amin'ny toerana tsy mahazo rano, ho vita tsy hoely ilay tobim-pamokarana sy fanadiovan-drano eny Amoronakona sy Ambomanga kely. Efa misy étude vita any ary efa misy ny ery Amoronakona fa zay mila fanamboarana kely fotsiny amin'ilay tuyau mitondra satria misy manarika kely ny rano efa andeha zany amin'iny tapany atsinanana Antananarivo rehetrarehetra iny. Fa misy koa ny forage zay efa lazaina dao lehibe makanaovana azy hitana le rano maharitra efa mandeha andolo zay tetikasa zay fa ny anatatanterana azy angamba raha ela indrindra gouvernement dia efa manomboka dolo zay asa rehetra satria atao zavatra iarovana amin'ity taona ty amin'ny fotoana tena tsy mampisy ny rano. Araka ny fampitam-baovao hita amin'ny page Facebook ny Jirama, misahenina ny forage apetraka eny Amborapeto ho an'ny faritra andrefana Antananarivo
taorian'ny fitsiriana ny toetry ny tany dia azo anaovana forage miisa 20 eny Ambohizanaka ho an'ny faritra atsimon' Antananarivo. Raha toka 14 ny forage apetraka eny Laniera ho an'ny vato sy ny boriboritany fahaenina rehetra. Mitokosa ankoatr'izay ny fitrandrahana loharano ahafahana manao forage manodidina ny Sabotsina Mena. Tsy laram-pamena ho an'ny jirama ny ampiakatra ny vidin-jiro hoy ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny orinasa. Tanjona kosa nefa ny ampitombo avroeny ireo mpanjifa sy karokavaolana ahafahana mampiena ny masokarenina ny jirama. Nampahafantarina androany ny tondrozotra anarenana ny orinasa jiro sy rano malagasy ary nisongadina tamin'izany ny fanamafisana ny ady amin'ny alatra jiro sy rano na ihany koa ny alatra solika izay voasokajy ho isan'ny mamono antoka ny orinasa jirama. Ny 7 arivo eo amin'izao ny olona mangataka ampiditra rano amin'ny jirama. Mananika ny iray alina eo kosa ireo mangataka ampiditra jiro. Natao hanafaingana ny famaliana ireo fangatahana ireo ny tetikasa bagoz ary misy ny fanaraha-maso akaiky ny famatsim-bola amin'izany hoy ny fanazavany ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny orinasa jirama. Eto Madagasikara tsika tsy n'exposena teo amin'izy fa anisan'ny lafo indrindra amin'ny fampidirana jiro sy rano manerana ny Afrika. Misy étude natao anatin'le résultat ny cabinet Castelia. Ny tsika zany moyenne eo amin'ny $400 eo ko moyen zany. Nefa ny eraky ny Afrika eo amin'ny 150 à 200 eo. Tsy vitan'ny vahoaka malagasy ny manao an'izany. Nefa izay no masokarenantsika raha hitarika an'le fil senetra rehetra dia misy le tetikasa bago zany miteny hoe ho compensena le izy dia io zany arahanay akaiky. Nanamafy ny tompona andraikitry ny jirama fa tsy laharam-pahamehana ny fampiakarana ny vidin-jiro saingy tanjona kosa ny fampitomboana avroeny ireo mpanjifa mananika ny efatretsy ahafahana mampitombo ny vola miditra amin'ny orinasa. Andalam-pikaroana ihany koa ny vahaolana entina mampiena ny masokarena ny jirama. Fa le augmentation na revenu tarifaire tsy fampiakarana tarifa mihitsy fa ho ampiakarina ny isan'ny mpanjifa. Fa araraky le projection ny expirateur hoe misy 300 milliards na économie le izy dia ny fanjakana zany mba mianampy anay hoe misy subvention kely mandritra an'izay ihany. Miainga avy ao amin'ny jirama ny fanovana hoy ny tompona andraikitry ny orinasa raha nampahafantatra ny tondrozotra anarenana ny jirama. Arak'izany ho amafisina ny ady amin'ny alatra jiro sy rano na ihany koa ny alatra solika izay voalaza ho isan'ny mamono antoka ny orinasa jiro sy rano malagasy. Isan'ny vaovao entina amintsika ihany koa rehefa avy eo ny famaizan'ny tsenany amin'ny bazaribean'ny Tomasina fa zao aloha dia hiady vetivety ao anatin'ny dokam-barotra aza misaraka amin'ny triminary. Lasy tompokivavy anohizantsika ny fiarahana ny trangam-piarahamonina izay niseho tany Tomasina satria dia tranombarotra 20 teo no fantatra fa may tao amin'ny bazariben'ny Tomasina androany tokony ho tamin'ny 5 sasany arivo. Tampoka ho an'ireo tokony tsena ny firehetana ka levona avokoa araka ny fanazavana ny entana rehetra. May ny trano fivarotan-kena sy akoho amam-borona araky ny vaovao voaray dia tsy nisy ny ainana fohy naharitra teo amin'ny 30 minitra teo eo ny firehetana. Raha ny fanazavana sy ny fanampim-baovao voaray avy amin'ny mpamono afo dia court circuit avy amin'ny compteur na mpivarotra mpamongady iray no nahatonga ny afo. 10 minitra taorian'ny loza no tonga ny sampana mpamonjy ary efa voafehy izay afo izay amin'izao fotoana mandeha ny fanadihadiana mikasika ny raharaha. Fa ho an'ny Mahajanga kosa indray tsika satria dia ho tanterahana any Mahajanga manomboka ny 14 hatramin'ny 17 Oktobre izao ny hetsika foarifohy efa vonona ny mpikarakara sy ireo mpampiranty na dia nisy aza ny fiovana tampoka teo amin'ny toerana nanatanterahana ny hetsika any Mahajanga ao amin'ny parking ny complexe sportif arak'izany any Ampisikina no anatanterahana izay hetsika foarifohy izay mitatitra ny fanazavana mikasika izany iperidina Rasafindramanana sy Dolphe Rakotoniaina. Noho ny fangatahan'ny mponina ho Mahajanga dia ho totosaina any an-toerana manomboka ny alatsinainy ho avy izao ny foarifohy. Efa matianina ny fikarakarana ny hetsika tahaka izao ny Canal 7 Events arak'izany dia maro araka ny filan'ny olona ireo entana hita any an-toerana mandritra ireo daty voatondro ireo.
toy ny entana ampiasaina ao an-tokantrano sy ny maro hafa. Mpampiranty maro no efa vonona ary miandry hanome fahafaham-po ny mpanjifa. Tsara ny manamafy fa tsy eny amin'ny gymnase izay toerana voatondry teo aloha no toerana anaovana ny foarifoy ao Mahajanga noho ny antony izay tsy miankina amin'ny mpikarakara. Fa nikisaka eny amin'ny parking ny complexe sportif de Mahajanga ao Ampisikiny eny amin'ny boulevard Marcos izany. Andiany voalohany ity ho an'ny eto Mahajanga ity, tsy ny sahady fa ho afa-po sahady ireo mpitsidika. Manasa antsika rehetra ro tonga amin'ny hetsika foarifoy de Majunga manomboka ny 14 Oktobre ho avy izao, fa mirary dia mirary ny vidin'izany ary ahitana ireo entana maro samihafa. Tontosa omaly tany Korea Atsimo kosa ny lalao famaranana ny K-pop World Festival tamin'ity taona 2020 sy 2021 ity, anisany nanana soliteny isika malagasy tamin'ny alalan'ny Omega Evo. Izy ireo izay nitondra avo ny vonam-pirenena sy Afrika iray manontolo. Tamin'ity volan'ity ihany koa no nivoaka ny fifaninanana quiz en Corée, ny solitenan'ny Madagasikara tamin'izay fifaninanan'izay Christiane Noeline, Ifenoajariana sy Dol Farakotoniana kosa no mitondra antsika ny andinindininy vaovao. K-pop World Festival 우주영상 마다가스카르의 오메가 에보 축하드립니다. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny trangoan'ny K-pop World Festival no nisy tarika nandrombaka amboara roa samihafa, ny tarika malagasy Omega Evo. 마다가스카르의 오메가 에보입니다. Misy an'ny Ornella, Ajasu, Fanilo, Tsiori, Noah, i Brandon ary Jonathan no nahazo izany. Nandritran'ny famanana ny fifanana tany trangoana Korea Atsimo, omaly Friendship Award sy Excellence Award, ireo no amboara azon'izy ireo. Mambalan'ny Tsiori, lehibe ny tarika talohan'ny nandehanany tany Korea Atsimo, ny fahavononan'izy ireo hiaro ny voninahitry Madagasikara, anaporofa mahavita zavatra izy ireo. Tena mila famatorana sy hetsitra tsara zany amin'ny discipline sy ny zavatra rehetra satria any an-tanin'olona moa zany mila montrer exemple zany sady mba ho an'ny malagasy izay mbola te ho any amin'ny manaraka mba hoe image tsara zany nomenay hoe ny malagasy tsara taiza. Tarika 17 avy amin'ny firenena maro samihafa no nifaninana tamin'izany teo amin'ny sokajy Ira Sidi. Ny sesesy tao amin'ny tambazotra Facebook ny fanohanana sy fiarabana ny tarika tamin'ny lalana no diavin'izy ireo. Fa efa vita ihany koa ny famaranana lehibe ilay quiz en Korea, nandefa ny solitena voalohany tamin'izany Madagasikara tamin'ity taona ity. Ny quiz en Korea izay fifaninanana ara-kolotsaina, iresahana manokana ny kolotsaina koreanina, izay tena tany vahiny avokoa no mandray anjara amin'izany. 마다가스카르에서 오신 노엘린 씨. 만화원아 다올나래요. 우승하기 위해서 열심히 하겠습니다. 예쁘게 봐주세요. 오늘 le izy aloha tena sarotra satria araka ny efa fantatrinareo eto amintsika tena mbola tsisy na université na hoe tena hoe fitaovana hoe afaka ianarana teny koreana tsara na ny boky hoe misy ny tantarany zareo sotr'izany ary tsisy eto fa voaingana nisy bibliothèque tao amin'ny université fa nefa ny boky ao koa mbola tsy ampy dia nefa ny ankizy le niaraka nandray anjara tamiko ankizy efa mianatra any amin'ny université koreana efa mipetraka any Korea sotr'izany dia hitako hoe satria za tsy ampy fiomanana angambany dia somary sarosarotra le izy tamiko. Ireo zatovy malagasy ireo dia nanampy tamin'ny fampahafantarana ny Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy hikaritra tambazotra tsirasira isan-karazany anefa ny fanaratsiana sy fankalana ny vitan'ireo tanora ireo. Mirarisoa ny Omega Evo sy Christiane Noeline izay mitondra avy ny voninahim-pirenena. Mbola ho an'ny Korea Atsimo ihany isika tao anatin'ity fanadihadiana iray niarahana tamin'ny DRS ity fitsidiana fonja manatantara niasa tamin'ny fanjanahantany Japonais izay kosa no hotantery ny Fenoajariana sy Dol Farakotoniana amintsika. Araoary. Ao Sao de Mungu no misy ity fonja navadika ho tranom-bakoka ao Seoul any Korea Atsimo ity.
hita taratra ato avokoa ireo fomba nitondrany ireo voafonja tamin'ny vanim-potoana ny asan'ny fonja tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany nanjanahany Japana ny Korea. Tamin'ny taona 1970 no vita tanteraka ny fonja Sodemun ary nikatona tanteraka tamin'ny 1790. Mbola hita ato avokoa aza ny mombamomba ireo olona nogadraina tato, saika koreanina avokoa izy ireo tamin'ny fanjanahantany. Nanodidina ny 7,700 izy ireo tamin'ny taona 1790, taona iray mialohan'ny alan'ny Japana tao Korea. Taorin'izay dia teratany Japoney sy ireo mpomba ny fitondrana Japoney tsy mankasitraka ny fitondrana Koreana tatsimo no ny tato. Misy ny fanehoana ny zavatra ny anan'ireo gadra tamin'izany ato amin'ity fonja ity. Mbola hitato ny efitrano figadrana, ny efitrano fampijaliana sy ny efitrano famonoana. Hitato avokoa ireo karazana fitaovana nampiasaina tamin'izany, fitaovana nentina nampijaliana ireo voafonja toy ny karavasy, menoty ary vata. Navadika ao tranom-bakoka ny fonja ny taona 1970, toerana ahatsiarovana ny lalan'ireo mahery fo ny adoan'ny fahafahan'ny Korea. Misy ny fampirantiana antsary sy ny fijoroana vavolombelona aseho ato amin'ny tranom-bakoka isan'andro. Lafim-baovao hafa kosa indray manana anjara andraikitra lehibe eo amin'ny fitsinjaram-pahefana ny prefet sy ny lehiben'ny distrika. Izany indrindra no antony nanatanterahana atrikasa izay nataon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana tany Mahajanga. Miroso amin'izao fotoana izao ny fitsinjaram-pahefana manerana ny faritany ka anohana sy anoro-hevitra ireo solotenam-panjakana amin'ny lafiny rehetra no tanjona. Amirina ny anjara asan'ireo solotenam-panjakana ny tanjona amin'ity atrikasa izay natao taty amin'ny faritry Boeny ity. Tsy afaka miroso amin'izany anefa raha tsy miara-mifampitantana amin'ilay fanaparam-pahefana amin'ny lafitany. Manana andraikitra lehibe manoloana izany ireo prefet sy ny lehiben'ny distrika noho izy ireo misolitena ny praiministra lehiben'ny gouvernemanta sy ireo ministra ao amin'ny gouvernemanta tsirairay avy any amin'ny faritra. Manamafy izany ny ministra ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana izay tany an-toerana. Dia izany fitsinjaram-pahefana izany misy anjara andraikitra lehibe mihitsy raisin'ireo solotenam-panjakana dia ny prefet zany sy ny chef de district any amin'ireny toeram-piadidiny tsirairay avy ireny. Ny fitsinjaram-pahefana tokoa mantsy dia tsy afaka miroso amin'ny tena izy raha tsy miara mifampitantana amin'ilay fanaparam-pahefana. Ny fandraisan'ireo prefet sy ny lehiben'ny distrika andraikitra araka izany no tena andrasana manoloana izao atrikasa izao. Ny anehoan'izy ireo ny fahaizany ihany koa manoloana izao fitsinjaram-pahefana izao satria dia eo ambany fahefany avokoa ireo sampandraram-panjakana rehetra any amin'ny toeram-piadidiny tsirairay avy any. Dia tena hijoro tokoa izy ireo amin'ny fanomezan-tanana ary anana izany tena hoe aneho izany fahaizany sy fijoroany sy asiny mahasolitenam-panjakana azy ireo zany manoloana ny fiarahana mifampitantana, fiarahana miara manome tanana avy amin'ny service technique déconcentré izany sampandraram-panjakana rehetra hiadidiny izy ireo. Eo ambanin'izy ireo daholo ny sampandraram-panjakana fa tsy tokony adinontsika na ny any amin'ny domaine zany na ny any amin'ny impôt zany na ny any amin'ny douane. Marina fa efa nanomboka tany Fianarantsoa ny herinandro lasa teo ity atrikasa izay notanterahany ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ity ary toy manerana ny faritany izany. Voahosohoso kosa ny zony ireo mpiaro ny tontolo iainana hoy Klosy Visy Razafimalala. Mpiaro ny tontolo iainana ao amin'ny fikambanana Lampondo ny sedra izany izy ireo sy ny mpiara-fikambanana taminy nandritra ny fanondranana andramena ny seho tany amin'ny faritry Isava sy Andalanjorofo ny taona 2024. Miantso ny tompon'andraikitra mba hampiatra ny lalàna miompana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary Klosy Visy Razafimalala. Matetika ireo olona mijoro manohatra ny tsirary ny Clovis Razafimalala no tsy voahaja ny zony. Ny taona 2024 izy no niady tamin'ny fanondranana andramena tao Zava sy Analanjorofo ny tenany, saingy ny afara tamin'ny fanagadrana azy izany. Niseho tao anatin'izany fa tsy voahaja ny zony satria tsy mba nohenoana akory izay nolazainy araka ny fitarainany. Tsisy ny fanjakana tsy nisangazé amin'ilay toeram-vavolombelona, vavolombelona koa moa tsy ho azonao entina. Za moa zany tsy dia nenona tsara ny fahitako azy fa tonga dia diajaina fotsiny zany dia voahitsakitsaka ny zoko zany. Any amin'izao fotoana izao zany dia mitoy ny ady
satria mety tsy ho zarery novoan'izy io mety olo kafa dia fantatra koa moa zany fa ny tena tanjona tamin'ilay izy zany dia ny ampangina nefa zay fa tsy afaka mihemotra tsony. Amin'izao fotoana izao mbola mitony ady ho an'ny Clovis sy ny fikambanany amin'ny fanondranana andramena sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Miara-miasa akaiky amin'izy ireo ny Amnesty International izay nanome tantsorika hanajana ny zon'olombelona na iza na iza. Et donc ce qu'on a fait à Amnesty, c'est qu'on l'a supporté du mieux qu'on pouvait. Par exemple en lui nanampy betsaka ny Clovis Razafy Malala izahay, nanampy anazy mba azony mpisolo vava satria tsapanay fa sarotra tokoa ny mahazo izay mpisolo vava izay eto Madagasikara. Ankoatra izay dia niantso ireo mponina rehetra izay mba hanome teny fampahirezana ho an'ny Clovis tany amin'ireo tambazotra serasera isan-karazany, ary niantso ihany koa ny gouvernemanta satria i Clovis Razafy Malala dia niaro ny tontolo iainana ary niaro an'i Madagasikara ka andraikitry ny gouvernemanta ihany koa no miaro azy. Parce que lui défend l'environnement de Madagascar et on veut que le gouvernement malgache à son tour reconnaisse l'importance du rôle que joue Clovis. Androany nisy ny etsika fampahafantarana ireo tanora mikasika ny lalana nodiavin'ny Clovis Razafy Malala fa indrindra fanentanana azy ireo hiaro ny zon'olombelona. Nakatoavy ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny fahafahana mampiasa ireo hazo voambona no giazana tany amin'ny seranantsambo-ny Mahajanga ny taona 2012 entina hanarenana ny rova. Ireo hazo sarobidy ireo izay nokasaina ahondrana tsokosoko tamin'io fotoana io tafiditra anatin'ny fanamby nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina ny hanarenana ny rovan'Antananarivo amin'ny taona ho avy isan'ny dingana iray ahafahana manatratra izany ny fampiasana ireo hazo voambona no giazana ireo. Fanatsiatsiana izay entiny Pertina Razafindramanana sy Dolpha Rakotoniaina. Isan'ireo na fampanantenany filoha Andry Nirina Rajoelina ny hamitana ny rovan'Antananarivo. Tsy mbola nanomboka hatreto ny asa taoriany ny fametrahana ny vady fototra. Fantatra kosa nefa amin'izao fotoana izao fa takiany ny tompony andraikitra ilaina amin'ny fanamboarana ny rovan'Antananarivo ireo hazo voambona no giazina tao Mahajanga ny taona 2012. Hazo voambona miaty 500 metatra toratelo. Efa nankatoavy ny filan-kevitry ny gouvernemanta fa ahafahana mampiasa ireo hazo voambona ireo ary nisy ny fangatanana nataon'ny ministry ny tontolo iainana tamin'ny fitsarana tao Mahajanga ny hamerenana izany na dia voalaza ho ny sakanaza. Manoloana ny hameana araka ny voalaza ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra izay nivoaka efa ho roa herinandro lasa izay dia nampiatra ny voalaza ny lalàna tamin'ny 12 Desambra 2017 mikasika ny fakana olona sy fananana ny fitondram-panjakana izay voalaza ny andiny voalohany fa azo ny fanjakana tao ny manao réquisition ho an'ny fiarovana ny tombotsoan'ny firenena. Maika nefa ny famerenana ireo hazo sarobidy ireo ho iatran'ny voalaza ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra satria raha araka ny fantatra dia manjavona tsikelikely ao amin'ny seranantsambo ny Mahajanga izany. Fa ho tanterahana amin'ny 4 sy 17 Oktobra ho avy izao ny Star Tour andian'ny faharoa any Tomasina ho maro ny hetsika entina hanamariana izany toy ny fampisehoana ataon'ny mpanakanto, ny fifaninanana isan-karazany azona loka sy fanentanana maro samihafa. Ny andinindinizay no arahantsika ato anatin'ity fanatsiadiana togavaritra ity. Ny fotoana iarahan'ny Star sy ny poniny Tomasina amin'ny Star Tour Tamatave eo amin'ny tora-pasika malona ny Oximad. Anokatra ny hetsika ny tamtam karavanina manomboka amin'ny 10 maraina miala eo amin'ny tora-pasika anoloan'ny Oximad ary miverina eo ihany. Ary isaky ny Star Tour artista malagasy foana manoloana sehatra amin'ity dramotoraka ity dia artista anankiefatra zareo ny fanjindry ao isan'ny Stefania sy Tansmena izay tsy zoliana rehetra intsony ary artista anankiroa izay anisan'ny satratra mila tanora ary mivoy ny atao hoe kolotsaina dansaona dia Layaonila sy Jodasina zareo amin'ny tanora koa zany no anisan'ny andravaka amin'ny sehatry ny Star Tour Tamatavy. Artsadino ireo DJ anankitelo izay araka amintsika ny Star Tour Tamatavy ity dia ny DJ Silency sy DJ Jeria vao amin'ny DJ Stim ary DJ Sumice. Mamampona foana ny hetsika ara-kultoraly Star Tour tamin'ireo toerana rehetra nolalovany toy ny tamin'ny Mahajanga sy Antsirabe ary Tomasina. Mamampona toy izay ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fifanahana rehetra hita mandritra ny Star Tour. Après-midi dia misy ny concours de danse Coca-Cola
io manary kosa dia misy ny concours silamo zay anisan'ny vivamo sy taritory satria izay anisan'ny fangatahany tanora ao tamatavy ny concours-na silamo eo am-podium misy ny atao ary misy ny concours-na karaoké ao amin'ny terrasse pression zay ao siteanfa ao ambadika kely ao hoentitra ny fitandrona ny filaminana mandritra ny taritory isy ny mpitandro ny filaminana hoaetsika miaraka amin'ny sécurité miisa 10 isy ihany koa ny fanadiovana ny toerana ao arin'ny fety. Fanototosaina ny alahady lasa teo ny lalao ara-pirahalaina teo amin'ny mpanao gazety sy ny mpanao politika nandrombaka ny amboara tamin'ny savalo no efatra ny mpanao gazety raha ny fanazavany mpikarakara dia mbola isy ny lalao miverina izay ho tanterahana atoato arahantsika ary ny fanatiadiana. Match de firaisan-kina izay no nampitondraina ny anarany lalao ara-pirahalaina teo amin'ny mpanao politika sy ny mpanao gazety izay notontosaina ny alahady lasa teo. Vao nanomboka amin'ny travitsy ny lalao dia namony baolina ny mpanao gazety. Niezaky ny namaly izany ihany ireo mpanao politika saingy efa tany amin'ny fizaram-potoana faharoa kosa vao natafiditra baolina izy ireo. Nafezabezatra ihany ny isa ny sarany ekipa roa tonta nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa valy no efatra ireo mpanao gazety ary nibata ny amboara. Raha ny fanazavany Toliare Tsifanay mpikarakara dia mbola isy ny lalao miverina izay atao atoato. Isan'ny sanam-pandaharana fanaraksika rehefa sabotsy ohatr'izao ny kilonga kinga mialohan'ny ijerevantsika izany anefa dia ndeha ho saivina vetivety aloha ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity isan'izany ny hoe miisa enina ireo no tanana vonjomaika any amponja voaroro tomponatoka tamin'ny fanaparitana ny lazadina bakalorea ary isan'ny tafiditra amin'izany ny talen'ny ofisin'ny bakalorea teo aloha raha ny fanazavana voaray. Tsy laram-pamehana ho an'ny orinasa Jiramany hampiakatra ny vitin-jiro. Hoy kosa ny fanazavan'ny filohan'ny filakevim-pitantanana ny orinasa Jiro sy Rano Malagasy. Efa vonona ny mpikarakara sy ireo mpampiranty amin'ny hetsika foalfoy any Mahajanga na dia nisy aza ny fiovana tampoka tamin'ny toerana nanatanterahana ny hetsika. Tontosa omaly tany Korea Atsimo kosa ny lalao famaranana ny K-pop World Festival 2024 ary ny solotenantsika malagasy any an-toerana ny Omega Evo. Atsidika amintsika kosa indray ary izao ireo zanam-pandaharana hafa ao arahantsika aorian'ny dokam-barotra isan'izany izy menada izay mandrafitra ny miombale hitantsika ao anatin'ny kilonga kinga. Aiza mivatana no misy ny vanitolana io kosa no fanontaniana napetraka tamin'ny Oyanao Androany. Ary amin'ny hafa kely dia hijery fomba fiainana eny amin'ny tontolo anavakavaka izay no sary hoentina amintsika. Daholo aloha akana kely ao anatin'ny dokam-barotra indray.